Nitomboisan'ny vondrona politika eto amintsika satria dia nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ilay vondrona politika antsoina hoe fandriampahalemana sy filaminana vondrona politika ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana na ny solidarité des acteurs politiques pour la paix et la stabilité. Mpanao politika enina amin'ny 50 avy amin'ny fireana samihafa no mivondrona ao amin'ny vondron'ny mpanao politika ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Ity vondrona ity izay mijoro amin'ny fisorohana ny mety fisian'ny crise politique eto amin'ny firenena. Hitantsika fa vita iny ny fifidianana. Vita ny fifidianana président de la République, vita ny fifidianana ny solombavam-bahoaka. Rehefa samy tafapetraka ireo. Ny zavatra andrandrantsika dia tsy hisian'ny tsony ny crise. Izahay indray nefa mahatsapa fa tsy hoe rehefa tafapetraka ny président de la République, tafapetraka ny solombavam-bahoaka dia miala miaraka amin'izay ny crise. Mbola misy fitohizana io crise io raha ohatra ka tsy manana esprit d'anticipation ny mpanao politika. Dia ny zavatra apetraka anay zany ho sehatra anankiray io ifanantonana ny mpanao politika zay tsy mitovy fiaviana aloha satria samy manana ny faritra misy azy, tsy mitovy fiherenana ihany koa satria samy manana ny fiherenana politika zay misy azy. Na ny herin'ny fanohitra aza dia ao anatin'ity vondrona ity. Anisany ao anatin'ny vondrona politika vaovao Andriamatoa Rostand Andriamplam izay mpiaradia amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary Andriamahefa Soa Etienne avy amin'ny AV7. Lalana fangalehako tao amin'ny tetezamita zay fa matoa tongeto dia noho ny fifanantonana sy fifampiresahana, fifandresen-dahatra nataony reto mpitarika reto, zareo reto dia tao amin'ny Scopole ary niaraka tao amin'ny parlementan'ny tetezamita. Rehefa vita ny fifidianana, nisy ireny kabarin'ny filoham-pirenena dia nandeha ny fifampiresahana, nandeha ny fifanantonana ka mba ahafahana mametraka an'izay fahatoniana, ahafahana mametraka modely ho amin'izay fahaizana mifampiaino zay, izay no antony mampisy anay eto. Fotoana ankehitriny zany zao ahafahana mandray ny andraikitra eo anatrehany zany hoe fametrahana ny fitondranay izany. Koa ny antony anankiray izay nijoroana tahaka an'izao ihany koa dia ny ametrahana fa nisy zay foto-kevitra ny angany zahay ary nisy ihany koa raha jereva antsika nisy ny raha latsaka na mianana foy tao anatin'izany mba nipetrahana sy ny atongavana amin'izao fitondrana nisy ankehitriny zao. Raha tsy hivina dia tsy vita tamin'ny mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena no laza fa miandry ny gouvernement izay mipetraka voaka fanapa-kevitra momba ny fiara-miasa Madagasikara. Ho an'ny vondrona mpanao politika ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana dia misy ny fepetra izay tokony apetraka ho an'izay prime ministre izay. Ary amin'ny mahacentriste anay dia mieritreritra izay hoe prime ministre izay mandala zany idéologie zany hoe idéologie centriste moa dia hitanay hoe mifanaraka indrindra amin'ny toe-tsaina malagasy amin'ilay resaka modération, resaka marimaritra raisana antsika malagasy nisan'ny atao hoe mandala zany indrindra ary indrindra ny fijerena ny rehetra, ny égalité de chance. Égalité de chance. Izay zany isan'ny afatra mena ny mpitondra. Marihana fa saika ireo mpikambana tao amin'ny parlementan tetezamita no mandrafitra ny vondron'ny mpanao politika ho an'ny fandriampahalemana sy ny filaminana izay nampahafantarina androany tamin'ny mpanao gazety ny fijoroany.